tantara arahanao isaky ny alahady amin'ny 8 alina eto amin'ny R.D.B. Ny tantara indray miseho nosoratany razanabary voangilalao Josephine no atolotra nareo aneo. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Mafaitra. Lantosiliva miaraka amin'ny Bruno, Arsène, Arliva ary Rakoto no anome aina ny tantara. Tovy razana mamozy no nandray feo, Anjarliva no nanatosy. Mandro ianao commissaire. Iany tompoko. Ianao moa no izy raha tsy hadiso azy afady. Randrianason Julien no anarako. Ianao no niantso R.D.B teo a? Ien commissaire. Ahono a? Ien tompoko. Inao ty olona maty ty? Namako miara-miasa amiko izy commissaire. Ka inona no atondianao aty an-tranony amin'izao vao-maraina be zao? Inona? Zany hoe nisy fotoananay omaly hariva tany an-tranoko andray matoa commissaire. Tsy tonga izy de gaga ihany satria zava-dehibe le nilako azy. Zay no natongavako aty amin'ny vao-maraina alohan'ny andehanako hiasa io. Akahoana ry tovolahy? Tamin'ny firy ianao no tonga teo? Sahabo tamin'ny 9 teo angamba andray matoa commissaire. Ka efa zao ve no nahitanao azy ary ka? Ien tompoko. Tsy nikasika ninina mihitsy aho. Ny varavarana fotsiny no natosiko. Satria efa tsy nihita intsony. Nisokasoka fotsiny ny varavarana andray matoa commissaire. Ka izao ne magaga e. Tsy nisy nanapitsoka nefa ny fanalahidy. Eny ary. Efa hitanay io, misaotranao a. Iantso ny dokotera tompona andraikitra aloha zay a. Andinika ny razana de anamarina zavatra vitsivitsy aloha avy eo. Ka mahazo mandeha aloha ianao raha mbola makiasa fa tsy maintsy tonga any amin'ny broka ianao raha atoandro manao ny taratasy fanambarana. Zay a? Ay, ien ary commissaire. Iza moa no anaran'izy teo azafady? Rasolon'ny aina Marcelin. Ary tsy manambady aman-janaka izy zany? Tsy manambady aman-janaka izy ary mipetradrery no fahalalako azy andray matoa commissaire. Arono aka. Efa ela angano ny fankalalanareo aloha. 3 taona zay no niarahanay miasa ary zay ihany koa no nahalalako azy. Misaotranao ary. Zay ara fa mahazo mandeha anao andray matoa Julien. Raha atoandro zany a? Eny ary de mandram-pena commissaire. Maty ve Marcelin? Tena tsy mampino. Maty nisy namono. Tena tsy napoiziko. Izy ary ny namono azy. Ary inona ny antony? Tena iny vehivavy mihitsy ka. Manam-bola be mantsy Marcelin ary fantatro fa ny volany fotsiny itiavany azoko. Marcelin koa moa ny adalako. Tadidiko mihitsy ny famalinay tamin'ny fotoana sarahany tamiko. Tanam-piasany izay no mifamaly. Andro alakamisy marina tamin'izay. Rehefa hitako avy nanatitra ny vehivavy ny tamin'ny fiarana izy dia ny famaly izay. Taona lasa izay ary mbola tsy adiniko. Marcelin tsy niala fa izany nametra-pialana sy ny findrasafa. 2 volana taty aoriana mafy tamiko aloha ary mbola tsy sitrana hatramin'izao ny tratrapoko. Nefa tsy nahavita valifaty ninina tamin'ny akory a. 2 volana teo eo koa izay nefa no nandrenesako Susu fa toa tsy miaraka tsony koa izy le Simone. Dia izao izy matampoka nisy namono izao. Tena mahalasa saina. Mandrosoa ianao andray matoa Julien. Eny commissaire. Ka izao ary aloha ny anaranao sy ny mombamombanao rehetra ary aloha. Taona, karapanondro, asa atao, sinsisy. De horaisin'ny inspecteur antsoratra etsy fotsiny zany. Randrianason Julien no anarako. 7 taona. Ary tiany karapanondroko. De mbola tsy mivady resy fa ao anatin'io karapanondroko ny adresiko. Mazafy. De mbola miasa amin'ny orinasa mandrosoa tompoko. Ahono andray matoa Julien? Ien tompoko. Manambady aman-janaka ianao? Mananaka. Manambady ary roa ny zanako. Tamin'ny firy marina ianao no tonga tao an-tranony rasolon'ny aina Marcelin? Tamin'ny 9 maraina commissaire. Tsy nidy ve ny varavarana?
tsy nihidy fa nisokasoka. Teo amin'iny toerana nahitantsika azy iny ve no nahitanao azy ihany koa? Eny commissaire, tsy rara be teo amin'ny tany izy, de ohatra ny tao ambaniny seza lava. Ka hono ahoana ny fihetseponao nahita azy voalohany ka? Taitra mafy aloha e. Taitra ary de niantso ny anarany sady nanantona. Noveriko fa homamo izy. Rehefa hitako tsy namary sy tsy nihetsika de jereko akaiky ary notsokotsonoko teo amin'ny sorony. Kanjo hitako fa efa maty tsy misy miaina tsony. Tsy miaina tsony izy. Tamin'ny 7 ora sy sasany alina izy no maty, araka ny voalaza atao amin'ity tatitry ny dokotera nanao ny autopsie ity manko. Ary nokendaina tamin'ny tady no nahafaty azy. Tazantsika teo moa dia ny tady nanodidina ny tendany, ny endriny vonto sy mangana ary ny voamasony somary nipotsaka. De nisy raha koa nge ny vavany commissaire? Eny, nisy raha ny vavany. Ka ankevitry nefa niezaka niady sy niary tena ihany izy fa tsy nahatohatra firy satria efa mamiko. Eny zay moa no ambangovangony zany Andriamatozinia fa tsy mbola vita eo akory nefa ny famotohana rehetra fa miangavy anao zahay ho vonina mandrakariva amin'ny antro mba tsy handeha lavitra aloha ianao mandra-pahazava nyty raharaha ty. Mazava? Eny Andriamato commissaire. Ka azonao soniavina ny taratasy ary de afaka mandeha anao e. Eny tompoko. Mandrosoary ianao raha matokely bako de mipetrapetra azafady. Eny commissaire. Azafady ianao ve no raha miary lala bako ny rina 20 taona monina ao ambany dia aloha. Ianao no izy de ity ihany koa zany hitako eto ny loatrano tia ny karapanondronao. Mivarotra ao amin'ny magazay iray ao Analakely. Marina sa tsy marina io? Marina Andriamato commissaire. Mialatsiny any aloha fa nampiantso anao zay raha matokely bako ny antony de momba ny nahafatesany Andriamato Rasoloniaina Marcelin ka. Eny Andriamato commissaire. Ka hono azafady. Inonao moa Rasoloniaina Marcelin ary oviana no nahafantaranao azy ary afrina no niarahanareo? Zany hoe efa toy mipifamofo mihitsy zay commissaire. Raha ny tena marina satria efa herintaona mahery kely ny rahana isiziko. Zany napiditra azy aza tao amin'ny orinasa mandrosoa. Ay. Arono mbola niaraka foana zany ianareo hatramin'izay? Herintaona izay no efa nisarahanay ary izy niala tamiko voalohany. Zany anton'izany ve no nialanao tsy niasa intsony tao amin'ny orinasa mandrosoa ihany koa? Eny commissaire. Ka izao izy nialaka misy fa 7 avrily zany hoe tamin'ny herintaona nisy naheno ny fifamalinareo sy izy mafy tao amin'ny Braony nandraona any amalifaty azy ianao tamin'izay fotoana izay? Eny commissaire satria nalailo mafy sy nentiny foko ahy ka niteny zany tokoa nefa tsy nahatanteraka izany akory ako. Misy fitenenana manao hoe ny vavatsy ambina hono ahitan-dosa ary ny teny atao mamatotra. Ahoana moa fomba inonay fa tsy nahatanteraka izany ianao raha matokely bako? Tsy nanao an'izany Andriamato commissaire. Tena tsy namono Marcelin izany ahy. Mangina ianao mbola tsisy tokony tomaninao nge aloha oviana ianao zany nahita sy farany ary aloha azafady. Indray asabotsy izay 3 volana lasa izay tamin'ny lalana makena Katsoiny. Teny ambony fiara izy io vehivavy io ary izaho tao anaty bus. Laso fa tsy tazonanao ela fa soniavy ary ty taratasy ty de mahazo mandeha aloha ianao ka nefa raha misy mbola ilaina ianao tampoka de tsy maintsy mampiantso anao ihany zay de miangavy anao zay tsy ala lavitra ny tanan-dehibe aloha zay Eny Andriamato commissaire fa hono nahoana moa tsy ampanatsoanareo feon'i io io niaraka tamin'ny farany ary efa nisaraka akory zareo 2 volana lasa zay raha ny henoko sao de mba izy kosa ary no mangina kely ianao raha matokely bako tsy ianao no anoranay amin'ny asa zay ataonay na ibaiko anay amin'izany zahay mahalala ny ataonay raha matokely azafady iny tia ny karapanondro de mandra-piona anao iny ny karapanondronao. Eny ary Andriamato commissaire. Inona ary no antony napetsony commissaire maikebeto izao? Sa nahazo vaovao hafa mikasika ny nahafatesan'ny Marcelin izy? Toa mampitaitaina koa izany ka. Mba save miditra kely ny Andriamato Randria Narson Julien rehefa tonga ao azafady eo. Mahazo mandroso ianao Andriamato Julien de
mahazo toerana kely azafady a eny commissaire azafady azy a misy fanontahina vitsivitsy tiako apetraka aminao reto ka ino tsara eny tompoko voalohany azoko fantarina ve inona no zava-dehibe ny fanaovanareo sy andriamatomaso anay fotoana tany an-tranonao iny ariva iny nisy volany samboriko taminy commissaire ary sika hoateriny tany amiko tamin'io arivo io vola be ve la izy eo ihany aloha dimy hetsy ariary dimy hetsy ka inona ny saika ilainao zany vola be zany ka nisy fahasairanana lehibe nahazo ahy de saika anilany vola io tany aminy a de ono andriamatoa Julien amin'ny fomba ahoana no amerenanao azy averina tsikelikely amin'ny karamako le izy zay no ny fanarahanay mialatsiny aloha raha manadiady be toy izany ny tenako fa vonolana izy ty andriamatoa Julien ary adidinay ny mikaroka ny mariny mazava aminao tsy maninona ka voalaza tokoa mantsy fa avy naka vola tany amin'ny banky ny andriamatoa Rasoloniana Marcelin tamin'io andro nafatesany io ary sy vetsy ny vola nalainy tany avy eo izy tonga de nody nakainy tsy nivoaboaka ny trano tsony sa tsy marina zany andriamatoa Julien de tsy fantatro mihitsy aloha ny momba an'izay andriamatoa commissaire orangatia mpiara-miasa ve nareo de tsy hitanao izy hoe tsy niverina niasa tsony ny ariva na niala aloha be tao ampiasana andehaka vola tamin'ny rora tolakandro zany ve de tsy fantatro tsy fantatro satria tsy niasa ihany koa tamin'io andro io commissaire hay mo sabo tamin'ny enin'ora ariva teo nisy olona tonga tao aminy aniarany sotrosotro izy sy olona io araka ny zavatra hita de reo vera rosisa sy ny zava-pisotro mbola tapatavoangy tavela teo amin'ilay latabatra kely akaiky ny seza lava ny anjerany teo mbola nisy tapatavoangy ihany koa teo zany ve andriamatoa commissaire zeny andriamatoa Julien ary rehefa mamamamoko tsy tompony tena intsony andriamatoa Marcelin de noararotiny olona io tamin'izay zany hoe izony hoe zany ny zava-nitranga andriamatoa Julien eny commissaire novonoiny izy de nokendainy amba hangalany ny vola sy vetsy ariary eny nanjavona ny vola rehetra ny tsy fantatra fotsiny de hoe mbola niverina nody ve olona io vao nanao tapody foy indray tamin'ny valora sasany alina namono azy sa tonga de nijanona tao ihany na nitapifipify tanoanika asa andriamatoa commissaire zao ary no izy fanontahina manaraka indray ty andriamatoa Julien eny tompoko mba azonao lazaina ary ve hoe tamin'ny firy-marina no fotoananareo tamin'io andro io tany aminao tamin'ny fito ariva raha ila indrindra commissaire de tsy nieritreritra ny antso azy an-taribe akory ve anao rehefa tsy tonga izy na farafatsy ny nandeha nijery azy ohatra ny ariva niny ihany anera ny tena zava-dehibe ny olanao azy de tokony nanao an'izany ianao ny antso azy aloha tsy tao aneritreritra mihitsy fa sahirana ny hoe hoanindray mbola nanantena hatramin'ny farany aho fa ho tonga ihany izy ka izay mihitsy ny tokony antsoinao azy raha ny tena mariny fa ny izy andriamatoa Julien de zao nandeha tany aminy ihany ianao satria tsy nahantry ka rehefa tonga tany ianao de nividy zava-pisotro izy ho anareo na efa nisy tao ary niarany sotrosotro tao ianareo la de tonga anao tao aneritreritra ao ny hevidratsy naona tokoa moa no isambotra sy mbola amerina raha tokony hahazo fotsiny ka sady tsy dimy hetsy ihany fa sy vetsy be zao andriamatoa commissaire aza mbola tapahanao aloha ny teniko andriamatoa Julien mamerina ny tena zava-misy marina sy nitranga fotsiny ange ka tsy marina velively zany lazainao zany ange andriamatoa commissaire fahakapanasy mena amin'ny ravoravo be loatra teo anatrehanao loatra ny vola sy vetsy andriamatoa Julien o ianao sahirana mafy raha teo fa tsy hamon'olona noho izany mihitsy ary andriamatoa commissaire fahakapanasy ary toerina loatra ka de nahaleonao namono nahafaty azy aiza kosy tsy marina zany commissaire de tsy namono azy andriamatoa Julien de avy eo anao nody nanatotra ny vola aloha vo mody miveriny indray ny maraina ny antso anay mazava loatra fa efa voafafanao daholo ny dia tanana rehetra tamin'ny vera na tamin'ny varavarana ny teo an-trano tsy tanananao ninona sinao tady nanan-kendana azy sisa izay no hitantsika teo tsy mahafantatra an'izany ry commissaire ary tsy namono azy tsy namono amin'ny Marcelin zany aho azafady kely ary aloha efa nampanatsoko teto raha matoa kely bako noho ny antony famalindry zareo sy ny nandrahona ny azo ho faty saingy efa hitanay koa ny pirofo fa tsy teo antoerana izy tamin'io andro nahafaty azy io fa tany amin'ny renina rary tany ambany vohitra
Mombandra matokely Simona indray to sarotra aminay nino fa vehivavy kely endaka toy iny avita ny endaka tovolahy goava mety ho an'ny maro seraina de mamo azy. Ireo fianakaviany koa nanaporofa tany an-tranony ary nijery fahita lavitra izy ireo tamin'io fotoana sy orana ahafaty an'Andriamatoa Marcelin io. Ka noho izany ianao rery no mahalala fa haka vola be izy tamin'io andro ary mety efa planina sy voamana mihitsy aza angamba matoa ianao tsy niasa koa Andriamatoa Julien. Commissaire, tsy marina zany. Ianao no nahita amin'ny fato voalohany. Ianareo sy izy no efa zatra piara misotrosotro. Koa miala tsiny Andriamatoa Julien fa voatery tazona anao aloha mandra-pahita porofo hafa indray. Tsy mely koa Andriamatoa Commissaire. Tsy nanao an'izany aho a. Brigadier. Ento izy aloha de idio. Commissaire. Vonina very mialy efa vita kanjo izy da. Efa voavina, mahery ange zany. Andao tonga de miakarana anaty fiara nareo telo mianaka ho avy. Tsy misy adino a? Tsy misy ka. Dahoary. Ianao no aniditra trano? Zany no aniditra trano fa mandeha any. Eny ary andao raiky izy a. Zay vao tafainga la. Ianao ihany ny tena beko ndendina tiako. Sy tenao raha mbola be ale nivezivezy maketsy makeroa nefa alina efa tamin'ny firy vonody. Efa nilaza taminao fa tsy maintsy mbola mamita zavatra kely tany ampiasana alohan'ny nandehanantsika. Folo andro anketsika no any. Jereo tenao raha tsy mangana reraka amin'ny valo mainty mihitsy ko. Reraky ny asako. Atao ahoana ary? Tsara fitotona mihitsy aloha ty vakansa ho anay Tomasiny ity zany. Zany? Na ho anao na ho ana ho an'ny ankizy. Efa ela koa no naniriko aniko. Ka faly zany zao ianao. Efa nanometoky anao angia fa tsy maintsy tanteraky. Faly aloha efa mba de sinda kely ala amin'ny renivohitra mihitsy a. Nizay indray le telefony. Efa trano ihany. Fa iza ihany ary zany? Namana mpiara-miasa efa milaza fa hoe aza R.D.B na rehefa miaraka amin'ny vady aman-janako mbola miantso ihany le rezy. Aleo vonoko mihitsy aloha ty vas. Zay koa no mety sady ianao mitondra fiara mila mifantoka tsara. Ary aza mandeha mafy ianao fa aleo milamina ihany tsika ka. Aza matahotra ianao fa vady aman-janako ve dia atoko tsy rambona ny fotoana. Zay manso a. Isika tsy maintsy ho tonga foanako. Sady vao tonga de mamantanao amin'le bengalow efa nifandriako. Misakafo de matory aloha. Raha pisy marina vao makiny amoron-dranomasina sa tsy zany? Zay mihitsy ka. Tsy maintsy alina koa nge tsika vao tonga any. Ordona, ary matory nga ianao zany? Ianao ty aso de mba hanondra neto ka. Aloha mijanona kely mihitsy aloha tsika raha vizana loatra ianao ka. Tsy vizana ka, tsy vizana fa ohatrany sendra variana kely fotsiny ka zay mihitsy ange ny tena tandremany. Jero ange fa mandeha mafy be daholo ny fiaramanodidina antsika. Tsy mitandrina mihitsy zalahy nefa ny andro alina sady be embouteillage. Tandremo Rojona, mirivarivotra be ty katikati raha midepasy antsika ity Tsy mijery zay eo alohany akory. Tena tsy misy saina mihitsy. Mivilambilana be ny fandehany. Mama angamba le sofira sa lalina satsy. Tsy haiko tsy fantatro mihitsy. Tena tezitra daholo ny sofira rehetra. Andriamanitra tena ka miao be ty mipotra avy eo amin'ny kiondalany ty John. John! Tandremo! Ny fiara vilio aloha! John! Tandremo! Izaza. Ary maninay. To mavesatra bela lohako. Nantongotra ko azy. Ila tsy ho fanahitra. Fa vahoakina daholo ko reto mivezivezy reto. Tsy fantatra hoe aiza. To mianatsimo. Mianavaratra. Sady ohatra no mandeha miadana kely zany to. Tohatra mahatsiaro trofana be. Aleo hipetraka. Akarivotrivotra etsy amin'ny sisiny bozaka etsy mihitsy aloka. Eto mba mampahazoazo aina tsara. Ka manahoana zao vadiko zao dokotera? Mbola tsy mahatsiaro tena aloha izy hatramin'izao fa vao nasiko tsindrona sy oksisena teo de nahazo tory kely. Ny lohany sorony sy ny tongony avy mantsy no tena voka. Saripady tsy mila fitandremana be madama.
Mba misy fanantenana ihany ve nefa ny haveloma ny dokotera? Misy aloha fa mbola miady mafy sika. Azakivy rery madame miala. Za raha zany tsy nisy enana foteny eo e. Telo zao no maty tamin'ireo fiara hafa nifandona taminareo. Ieno ny dokotera? Tena misaorana Andriamanitra lehibe. Tena misaotra azy mihitsy aloha e, indrindra ny amin'ireo zanako. Raha zay zava-niseho izay nge dokotera. Asa fotsiny fa mba tsy nisy tohana aloha izy dafa naratra kely fotsiny. Tena arovan'Andriamanitra mihitsy ny zaza dokotera. Arovan'Andriamanitra ka. Fa ianao no nanahoana izay? Tsy de maninona dokotera fa eo tongotro nisy platy ireo fotsiny no otrany tsaroko mavesatra be sy otrany mampanavy akely. Omeko tsindrona kely aloha ianao e. De miaritra kely mandra-pialan'ny platra. Fa raha vao miala io de afaka mitondra tena mianatra miverina mamindra ianao de vetivety foana de afaka mandeha toy ny teo aloha indray e. Ay. Tena resy toro aty io. Nagaiza daholo ireo vahoaka be dia be tazako teo. Toa mangina be ny tanàna. Aiza mariny ty toerana misy aty. Toerana mbola tsy nalehako sy tsy mbola fantatro mihitsy. Sady amin'izay fotsy daholo sy jerena, fotsy mantso-pika, na ny lalana fotsifotsy, na rindrina fotsifotsy. Misy fofona hafahafa ohatry mahatotototo koa. Aleo aloha izy tsangana kely eto amin'izayka. Toa efa mba nahazo aina kely indray izany. Ary tsy olona very ampita mijery ary. Tena olona ary vehivavy mandinika sy manara-maso atsara izy. Andraso atsoiko hoe antaniko. Azafady hoe to tsy mihetsika sa tsy maheno andraso aliako iny. Fa nagaiza izy teo. To nanjavona tsita. To fanina vetivety teo koa. Aleo aloha hipetraka kely indraika. Zany atoko sy fototsandrika ao. To tsy tanjoko izany. Tena marary be. Fa maninona ary. Sady mangetaheta mafy koa zany. Aleo aloha andeha hitady rano mihitsika. Ary tsy riry ampitirindray ve le vehivavy nandinika aty hoe tazana tsara makaty. Fa iza ary io e, ary inona no antony andiniany asala amin'izao? Tohatra ny matahotra izany izy mijery asa paoziko ve? To feno ratra be a. Mibandy daholo ny lohako, sandriko avy, tongotro avy koa aza. Misy platra. Fa inona ny dikan'izao e? Naninona? Zay fa tsy hita nanjavona indray le vehivavy teo. Dia aiza raha mety ahitako rano izao sa hiditra ny tranon'olona indray ve a? Hiditra ny tranon'olona hiangavy rano. Misy trano ty. Ary to trano fantatro izany. Trano efa nidirako ty fa tsy tadidiko. Ao ve no antondona andeha angataka rano sa? Raha tsaroko tsara dia amin'ny zoma fahenina amby folo ny volana izao ny tribunal'Andriamatora Andriana Sonsinia. Nefa ingarainy dia tsy mitsaratra sy miozona mihitsy ary manizingizina fa tsy meloka hono. Zavatra rehetra nefa dia manondro azy avokoa. Ary izy ary zany mandondona izany.
Mandroso e. Mandroso. Andry. Mandroso ianao raneny a. Fa ahoana ianao zay azafady? Zany hoe saika mbo isy resaka ataoko aminao monsieur le commissaire. Ka resaka inona hono zay e? Mipetrapetra aloha ianao raneny a. Eny monsieur le commissaire. Zany hoe izy aloha le anaranao azafady raneny a. Ramatoranja re no anarako e. Ramatoranja. Ie. Aiza hony ianao no mipetraka Ramatoranja? Eny Ambohimanarina monsieur le commissaire. Ie, ka ento ara ny teninao azafady. Ie, misaotra tompoko. Ka momba le olona maty teny Ambohimanarina no tiako resana aminao commissaire. Olona maty teny Ambohimanarina hoe? Le nisy nanakenda le ndray alina iny reny monsieur le commissaire. Ay ve, Andriamato Rasolonena Marsiolin ve? Ie, izy indrindra tompoko. Ndry, inona ny tianao resana momba azy raneny a? Zany hoe hitako ho ny olona nivoaka avy tao e, avy tao aminy zany. Tamin'io le talata alina afatesana io. Hitanao hoe iza? Ka tsy fantatro aloha fa lehilahy le izy e. Lehilahy? Eny monsieur le commissaire. Sabo tamin'ny sivolatsaka teo eo ngambany tamin'izay. De nitondra valizy kely tena tanany zany olona io e. Valizy kely? Valizy toy inona raneny a? Valizy maintimainty somary fisapisaka zay le izy. De nivombiny tena an-tanànan-kavanana. Hitanao tsara? Hitako tsara e. Ka somary ohatry ny kôdikôdy sy ny afinafina nanara-drindrina mantsy le olona nivoaka avy tao e. De zay nataitra taminy de narako maso tsara. Ono raneny? Ie. Ohatran'izy le olona hitanao zany ka? Lehilahy lava aloha le izy sady ranjanany. Manao akanjo matromatroka de misolo-maso mainty le izy. Lava ranjanana? Eny monsieur le commissaire. So de tsy tazanao tsara fa fofosy antonontonony kosa. Tena lava mihitsy izy sady vaventy. Tazako tsara na de alaza ny androko no. Azao aloha ary. Taiza aloha ianao tamin'izany fotoana rehetra nahitanao azy zany ka? Ka za moa Andriamato commissaire miasa trano eo ampitan'le misy an'le olona maty eo. Fa saika andeha anidiny varavarakely aho zany no nahatsikaritra an'le olona tapoka avy eo ambadiky le rideau e. Ka le fietsiny manko aho ohatry ny hafahafa de taitrako. De nidiniako de narahako maso. Zay vao nidiko mivaravarakely. Rehefa dify ely izy zany de nidiko am'izay mivaravarakely. Arono a? Eto. Nitondra fiara ve olo io araky ny fahitany raneny azy ka? Tahaka ny hoe tsy nitondra aloha zany ny fahitako azy, ny fahalalako azy satria nizotra nandeha tongotra treny am'le kiondalana izy zany no hitako. Avy eo vao niodina tany ary de tsy tazany masoko tsony avy eo. Izy zany aloha tsy nahitanao mihitsy na nahatsikaritra anao tena tsy nahita mihitsy izy monsieur le commissaire. Zava-dehibe zany fanambarana nataonao zany Ramatoranja ary tamin'ny tapabolany lasa tokoa no nilanan'izany anefa nahoana ianao zao vao tonga nanatona anay aty raneny a? Ka tena mialatsiny monsieur le commissaire. Zany hoe natahotra zany ny tena mariny. Ka mahazo matahotra zany. Ka hitanao ihany ny tena efa lehibe efa antitra sady zao nge ny tena izy Andriamato commissaire. Tsy tiako fantatry reo olona iasako mantsy zany zavatra zany. Tsy tiany zareo mihitsy mantsy nidikidirako am'izany resaka polisy zany. Indrindra moa ty commissaire von'olona ka zany hoe zao nefa tsy mandry ny eritreritry fa olona mivavaka sady niteraka ohatra ny tompoko la Marcelin iny. Tovolahy tsotra sady tsy miavona Andriamato Marcelin commissaire. Za fatany tsara mihitsy za. De zay ny tsy nampandry ny eritreritry de zay no antony nantapa-kevitra za hoe anatona anao ihany a commissaire. Tena misaotranao zay Reneny Ranja. Horaisiko aloha ny anaranao sy ny fanambarana nataonao teo de avy eo asianao soniny taratasy ka Ranjavola zany no anarako za moa zany zao 2 amby 10 taona. 2 amby 10 Eny tompoko.
fa zao andriamanto komisera ahoan'izay neny mbo mangataka ho arambo azo atao e oka mihitsy tsy mba ho fantatra ireo patroko fa nanatona anareo tatisy nanao azao fanambarany zao sy aza matahotra ianao fa tsy ho fantatr' ireo zany raha matoranja manome toky anao an'izany azonao zany sotra indrindra tompoko de tiako misy zavatra saika mba hiangaviko anao nefa eny monsieur le commissaire nisy olona efa nahihina izay manko rehefa notazonina eny am-ponjo izy zao ohatray ay ka hiakatra fitsarana amin'ny 9 ny volana zao izy ka tiako ny fanatrehanao aminy ahitanao na io olo io tokoa notazanao tamin'iny alinina tsika ay ka kanefa amin'ny fomba ahoana moa zany ny fanatrehako aminy andriamanto commissaire ka tsy maintsy makeny angambosika satria sarotra ingeno angalana azy ivoaka ty indray ka asa aloha rovina anao no mety ho afaka de entiko amin'ny fiara eny ingenao ka zay mo hainao ihany andriamanto commissaire fa de amlady ariva ihany azao no mbo malalaka keliko ny ariva ihany koa ny ariva eny tompoko afaka zany ianao zao amin'ny alady zao ve aloha eny monsieur le commissaire eny ary miandro anao eto ary de amin'ny 3 tolakandro fotoanantsika mianaka ay mety ary zay ka satria mba tiako atao alohan'ny akaran'ny fitsarana mantsy la izy ka zay indrindra mantsy so mba tsy izy ihany le olomeloka fa hafa izay fa mahazo mandeha anao roneny de amin'ny alady zany sika miona eny ary veloma ary monsieur le commissaire veloma ianao neny ranja tena efa ela mihitsy zay nandehanako zay nefa mbola tsy tonga ihany tsy da hoe aiza ny faran'ity lalana mahitsy be tina taizako ny angako ary inako ty fimpimpio amin'ny tanako akavanan'ity to valizy maintomainty kely le fasiko dosie tany an-trano ty zay vao tadidiko ary inona no atao anatin'izy zany andraso hoe sokafako ary to vola be dehibe anizy reto vola reto ahoana ny nahatongavany reto aty amiko andraso hoe izaiko ohatriny izy zany sivy etsy reto vola reto ray tapotry zalatsaka anisy reto anisy ary to misy olona manaraka zany tena olona eo arinako io le vehivavy nandinika foana ty manaraka aty inona koa no anarahany sa so de mba ty volo ty azo hoe ty volo ty tena hafahafa ny fetsiny ka tsy azo misy ty fa aka ny ty aza ngamba ny tetiny tena anendaka marina ny nanarahan'ity olo ty aty tsy reo fa mivandravandra be izy sady manondroa aleo asiana fantsirana za koa nefa ty totry ny tsy afa-miazakazaka kosa marary be ny tongotro marary ny lohako fanina de aizany tany ele le olona mbola manenjika io ariny io izy loza ra tratrany eto tsy misy olo-kafa monjy ahy eto tsy misy eto naray aza vonjeo tena mbola midelira be indray le vadiny madamy mialy marary atoko tsara mihitsy ny namindrako azy tokana fa midabadaba be izy indraindray andraso hoe jereko to ohatrany tsy mahatsiaro tena foanako aleo asiako tsindrana indray aloha zay dokotera madame mialy tohatra ny naheny feon'olona ny tabadaba be ho aza teo
somary ny delira kely fotsiny izy fa efa nijanona ka efa matory izy. To tena tsy misy fiovany mihitsy zany toe-pahasalamana zany dokotera sa ahoana ozy izy ianao? Mandalo ihany io fa aza matahotra anao madama. Zany ve? Tsy maintsy midelira kely ohatran'izao ihany. Mafy ange ny donana azo ny vadinao iny e. Dia ahoana dokotera raha tsy maintsy hitondra ny ankizy hody ara-pitso? Efa salama izy daka tsy mahazo mijanona ilato amin'ny hopitaly mihoatran'izay intsony izy ireo e. Na ianao koa aza efa sitranako. Tsy mahazo manao garda malady ny vato koa zany dokotera? Andreraka anao ny feretatory amin'ny andro alina madame aly fa amin'ny atandro ianao mahazo mandalo ihany raha tianao mijery azy. Eny ary dokotera. Aza matahotra anao fa eo ampelantananay mpitsabo izy e. Raha misy vaovao tampoka miantso anao an-telefona ihany ahy. Ay. Izay fa karakarao tsara aloha ireo ankizy madama. De tsondrovo koa ny tenanao fa raha indray horeraka eo nareo mivady antro eo ny ankiziko. Misaotra anao ary dokotera. Aza matahotra anao ry neny ranja, tsy ho fantany mihitsy akory, tsy ho fantany mihitsy akory hoe misy olona mijery sy mandinika azy ato. Ka ahoana? Ka tena tsy izy mihitsy io andriamantoa komisera. Ka tsy io mihitsy le olona hitako kono. Tena marina very neny a? Tena marina monsieur le komisera. Lava sady ranjanana le olona hitako. Sady ny volony tena fo kely. Ila osola mihitsy aza satria taratry ny jiro manko ka tazako tsara tamin'izay fotoan'izay. Ty lehilahy ty nefa sady ohatry matevitevim-bolo. Ka tena tsy izy mihitsy io andriamantoa komisera. Eny ary ka izay ihany ny lako anao sy ny tadiavako anao raha matoanja fa misaotra anao betsaka. Tsisy fisaorany. Mahazo mandeha amin'izay anao ry neny antsarana iny sisy. Mandra-piaona ary andriamantoa komisera. Eny ary mandra-piaona ary eo. Ny fandraika tsara tamin'ny fanadihadiana nataoko afako maly teny Ambohimanarina ny fanambarana ny Ramatoaranja dia ilay mpivarotra épicerie teo ampitany kion-dalana nolazainy. Ny laza io fa nahita lehilahy lava vaventy nanao veste gris sy solomaso mainty dia hoe nilanja porte document mainty teny an-tanany. Sakana taksi teo alohalohan'ny tselany anga tamin'ny talata alina nahafatesan'Andriamantoa Marsiona io. Mbola manenjika ny eritreritro koa ny vadin'Andriamantoa Julien eto, ny babababa-ndranomaso teto fa tsy niala tao an-trano ny vady ny oalin'ny talata io. Ka aiza zany no ahitana io olona lava ranjanana io raha io no meloka? Tsy maintsy anao ankety fanondrono manodidina an'ireto namana n'Andriamantoa Marsiona reto indray zany. Dia ireo olona mifanerasera tamin'indraiky io zany manaraka ko. Naninay marary mafy ny tongotro marary ako satroka marary misendotra be indray zany Andriamantoa John zany marary andeha aloha jerena Andriamantoa John tena mbola jao mihitsy izy zany ko midelira fotsiny. Leza le olona nanenjika teo anakaiza to lasa misy taksi tampo aleo saganako hitondra ody aiza tomoa aiza misy aiza mivady amanjana taksi mba entiko ila aiza mo eny tanjomato sofera zay vo tadiaviko eny misy eny tanjomato atero fa misy mitady anentaka irak'Andriamanitra natogavanao ento ainganao hafahafa mihitsy neny delirany tirangady izany ento aingana taksi trano mato to tantara ray amanontolo mihitsy no resaniko andraso hoe noko tsara afa koa ty sofera izany sady to tsy mandefa amin'ny fiara izy tsy miteny sy mivolana sofera atero ny tanjombato re azafady maika re ahy are
sao de mba mitehade ny entaka koary ty olona ty io fa mierika amiko izy polisy fa tsy Sofiane asy fantsira zay vao fantatro ty volo ty nitadiavy nianitro ty volana raiky ty sy vietsy be zao sy vietsy za ndray tsy anaiky otraty tsy anaiky otraty ka tsy anaiky aho sy vietsy to efa tronomaly izy no retirety an'izany vola be zany ko sao de mba zavatra ny ainany kosa ary no lasa deliriny rangaty tsy milamina mihitsy mantsy ny adoniko zay no mbola tsy mahasitra anaziko ary hafa kely raha samy deliran'izay marary teto mahagagako sy vietsy taiza moa no efa nandrenezako an'izany tokoa vola sy vietsy very oka fa zay vao tsaroko tamin'ny gazety de tamin'ny komisera nandriko tamin'izay sizy niona farany teo sao de mba nisy ifandraisany amin'ity olona ty kosa ary ny zavan'izay iniko asa tsy fantatra tsony mpiara-miasa amin'ny Andriamatoa Marcelin zao nilaza fa herinandro talohan'ny nahafatesany de ohatrany nahatazana olona nanaraka azy foana izy ary miandriandry azy lavidavitry ny toeram-piasana ao ambadika io biblia feon'i io teny izany misy de lehilahy lava vaventy manao solomaso mainto tena mitombona ihany amin'ny filazan'ny raneny ranja tsara zany ko ary tena mimimy ihany eritreritro fa io olo io zany namonina nakendan'Andriamatoa soutenir Marcelin fa tsy Andriamatoa Julien velively andraso fa tsy maintsy atao aingana ny fahafantarany olo io sy izay misy azy aleo aloha iresaka amin'ny inspekteur tolotra sy ny brigadia fa anampy aingana fa azakazaka mba mifarafary ty raharaty Nzay indray le telefony mijaona fa maneno. Allô de tsy misy mamaly foana fa de ohatran'izany toy ny mahazatra fa mba iza ihany ary zany de anangona lamba ho sasandra soa aloha sao tsy maina fa maika hoentina any amin'ny hôpitaly rapitso andraso aloha hoe drap maitsomaitso miaraka amin'ny ondana de servieta roa de ny akanjo ny jonina tokony solony ohatra ty anankiray ty adiniko foana ty zao mbola tsy ny sasa mihitsy hatramin'izay nidirany hôpitaly zay ndre ary misy zavatra misisika nge atao anaty paosy secret ato zany inony ty andraso hoe to taratasy mivalonefatra taratasy inona koa ty ndraso aloha hoe to sora be vavy izy zany ho an'ny John mialatsiny ara mandefy ty bie kely ty ilazao rehefa andeha nareo de roviana marina ianao voatafaverina fa malahelo ara ela loatra za eto ihany aloha fa tsy mankaiza efa novidiko le izy tandremo tsy mitondra voandalana bay bisou hoy esa ty anao lalandava ahona tsara ndraso mihitsy aloha aveliko fa kinandre mandeha hoe bay bisou hoy esa ty anao lalandava vehivavy miaraka amin'ny jonina ve zany ty esi ty de tena mabitaka sy nanitsakitsaka foana ve zany jonina hatramin'izay tena tsy nahaposiko profo tsy azo laviny zao taratasy zao ary tsy ho hitako sy tsy ho fantatro mihitsy zany ny marina raha ohatra ka tsy nisy an'izao loza mpiarako diana azo anay zao fa nahoana ary jonina
Valo taona ny vadiana, tsy nisy raha nananembana mihitsy tokantranontsika hatramin'izay. Tao anatin'ny fiaviana matetika, miara-mitolontsika. Nankahery ianao foana, fa ianao no mora ketraka. Tsy nampoziko. Andray. Raha azoko tsara zany dia ity vehivavy ity ireny hodinao tara sy voanao trano andro tsy vesana indraindray ireny tato ato. Ary koa ilay miantso anao lava manadalanao an-telefona. Ary mety izy mihitsy angamba zao ilay vao miantso teo. Vao mandreny feoko izy dia tsy mamaly. Tsy mba mpisaraka mijonona mihitsy mantsy ity telefona ity. Sambany izy zao marary zao ka voatery ny sorony dokotera teny aminy sy nomeny ahy. Inona no ataoko? Ka inona moa no azoko atao? Mbola marary izy. Rehefa sitrana izy mifanazava izay, hotehiriziko tsara aloha ity taratasy ity. Mpiasa ao amin'ny hotely restaurant iray tsy lavitry ny orinasa ao Mandrosoa no nilaza, araka ny ankety nataony inspektera tolotra fa nahita n'Andriamatora solony aina maro feon'i sy lehilahy iray lava ranjanana, somary solasola ary vehivavy iray zarazara hoditra, lava volo, niara-niala hetaheta tao aminy tamin'ny zoma hariva, talohan'ny nahafatesany, tamin'ny 5 ariva teo io. Enikeny tamin'izany ny resak'ireo olona ireo fa io lehilahy lava ranjanana somary solasola io, izay nantsoiny hoe Monsieur John, no nikarakarana na hafantatr'olona ikarakarany viza hoentin'Andriamato maro soelay ampita ranomasina. Ary izay izany nangalany vola betsaka. Omeny any Andriamato Julien sy Andriamato John io angamba. Kanjo toa hafa no fivadiky ny tantara. Mihamazava ihany ny raharaha. Monsieur John, aiza no ahitako ity lehilahy ity? Ary izy ty tovovavy zarazara lava volo miaraka tamin'ny zareo ty. Allô? Commissaire Randry? Ino tompoko? Izy indrindra ity ka? Dokotera herinandrasana ihany. Manaona dokotera? Ka inona ny vaovao? Tena misy vaovao ilaiko anao tokoa e. Ka inona izay dokotera? Tongava aty amin'ny hôpitaly ianao androany hariva dia aty sika no miresaka e. Anio hariva mihitsy ve? Ie, raha azo atao. Eny ary? Zava-dehibe ny zavatra ilaiko anao aty ary mety asoanao commissaire. Eny ary, mandalo any aminao anio atoandro eny e. Misaotra dokotera. Ieo. Mandro feo ianao Andriamato commissaire dia mipetrapetra. Eny dokotera, misaotra betsaka dokotera. Ka inona aloha vaovao e? Nio maly tsy miova fa ny aty aminao zao ny vaovao andrasana dokoterako. Manahoana le ankety momba an'le lehilahy maty mokendainy iny e? Ka momba n'iny mihitsy zao no mbola mahasepitra io ange dokotera marina e. Tsy mbola hita foana zany ny olombelo ka? Zany hoe efa mba misy notazonina ainy aloha ny amponja fa... Efa misy notazonina hoe? So dia mba tsy izy zany olona zany ko. Fa inona mahataitranao dokotera? Ny tiako lazana dia hoe so dia mba tsy zay le olombelo ka commissaire. Fa ahoana ny antony tenenanao an'izany dokotera herinandrasana? Zao hoe, ino aloha ty oronam-peo raisiko ty dia lazao anahy ny hevitra avy any aminao commissaire. Voan'ny loza-piaraka telo no diran'ity olona ty hôpitaly teto sy ireo vady aman-janany e. Tapa-bolana lasy zay. Zany ve dokotera? Tena indray tsy hitako amin'ny antsondro ralako marina. Ireo vady aman-janany aloha zao efa nody satria efa sirina izy fa izy ireo sisa no mbola voatazona ato e. Dia honao dokotera? Izy olona io zao? Ao amin'ny efitra fa 420 ao izy e. 420? Efitra privé no misy azy no izy mitabataba lava e. Tena mety mihitsy nataonao dokotera. Ka tsy tiako loatra koa manko mba hoen'olo kafa ny zavatra nyteneniny. Ary ny vadiny zany efa mahafantatra an'izany ve sa ahoana? Tsy mbola nandrehan'ny resany mihitsy izy ka. Tsara mihitsy koa no nandehanany nody aloha izany ko. Isaky ny ataony izy no mandalo eo mijery azy. Voalasa mihitsy izy mantsy ianao tonga teo iny ko. Ay. Andraso hoe.
atao ohatrany maheno feon'olona miantsoantso indray azy zany ko mety izy indray angamba zany délire zany ko andao hoe hojerena hoe monsieur le commissaire atao hoe dokotera oety ihany le fandraisanao feo dokotera oety ihany le fandraisanao feo aloha mbola tavavery reto amin'ity toerany ity ihany ave mialy aizy mialy aiza mivady amanjanako averina hoe tady toerana efinanaingana aloha mitady a le polisy sy le vehivavy ato amin'ity trano ity ato miditra misy olona ve ary izy io mitsotra be eo amin'ny tany io mivadravadra be mampitahoatra toy marsela io maty io izy io ka efa maty tsy miaina tsony aleo ahitady trano hafa tsy te hifanina aminy aka iafina azy andriamanitro mihetsika le maty mihetsika marsela io fa miarina mitsangana efa maty le tela efa maty le tsela maty wa ela asa manatona le tsela asa efa vonoko ela maty ela efa maty wa ela efa vonoko mintsy zay atreo ajanao dokotera ye mahazava ny zavadrehetra kehitsiny io le olona tadiaviko dokotera herinandrasana lavaranjanana solasola io le nisy nahita ny voaka ny tranon'Andriamatoa Marcelin iny alina hafatesany iny sy nanaradia azy foana tany ampiasany tena io mihitsy tsy navela marina tsy hipotra manandrina maty ry commissaire ka inona zao no ataonao ona aloha dokotera ny tiako fantatra aloha de hoe eo amin'ny afriny eo zany izy ny tokony ahatsiaro tena tanteraka aloha herinandro sisa raha elaka azo antoka nefa ny fiverenany sainy rehetra am'izay azo antoka commissaire efa nanao an'le fanafody traitement faharoa mantsy izy ireo ny tao lohany mantsy ny tena nisy voadony ka de zay no mahatonga azy mirediredy be sy mbola manana tsy fahatsarovatena tanteraka ohatran'izao eny ary dokotera fa izao aloha mandra-pahasitrany tanteraka de izy polisy alefako iambony eto ambaravarana eto manomboka anio ka de miala tsiny aloha dokotera tsy misy tsiny zany commissaire fa ataovy ny asanao tsy afaka omba mpamon'olona fa mamonjy an'olona no asaka ato eny dokotera misaotranao be deabe aloha tamin'ny fanampiana ho ato tamin'ny nandraisanao renydrehetra reny polisy keo angambany eny tokony ho asa ataonao aiza ndray commissaire izany mihitsy ko nainao an'le resaka nolazanao iny fotsiny de tonga saina tampoka de nandreny délire n'Andriamatoa John ka izao aloha no izy dokotera ireto ronampeo reto zany aloha no entiko miaraka amin'ny caméra sy ny taratasy momba n'Andriamatoa John rehetra iny commissaire omeko anao daholo reo Ranary John no anarany mipetraka eny Andravoahangy izy ary chauffeur no asany zay zany dokotera fa izao aloha manomboka zao de tsy misy olona mihitsy na iza mahazo miditra intsony eo aminy eo akoatranao sy ny tenako zay mazava commissaire de rehefa salama izy milaza ny momba n'io vehivavy niaraka tamin'ny tao amin'ny restaurant io satria mino dokotera fa io no nray tsokombakomba tamin'ny naminona azy na de efa azoazoko veriko ihany azy la izy ka eny Andriamatoa commissaire ka zay aloha izy dokotera fa de mandra-peona de mbola mamerina fisaoana anao ihany re mandra-peona de mahitany rary ny commissaire Andria mandra-peona ry dokotera dokotera herinandrasana madame Mialy fa inona ny dikan'izao no tsy mahazo mijery ambadika dokotera fa izy olona miandry varavarana io zany hoe ahoana dokotera fa misy inony maty angany vadiko tsy maninona akory izy ka nahoana ny tsy mahazo miditra ao amin'ny efitra misy azy ahy tsaratsara angamba ny commissaire Randry no miresaka aminao madame Mialy commissaire Randry fa inona ny idiran'ny commissaire amin'izany fa misy inona dokotera maninona raha lasainao ahy ity mihitsy izy eto fa aleo izy no iresaka sy manazava azy aminao madame Mialy manaona ianao dokotera manaona madama manaona tompoko izy no madame Mialy Andriamatoa commissaire vadiny Andriamatoa John mila fanazavana momba ny vadiny izy satria tsy nahazo niditra tao ka de zay zany ka ity amiko ty mihitsy zao ny taratasy fiantsoananao madama voasaika hampanateriko izy ity
ka efa eto ihany ianao ka de indro meko anao izy fa misy inona monsieur le commissaire any am'birao angamba ny tsara iresantsika an'izany madama fa tsy eto azafady indrindra de rovina anio ariva tsy maninona raha tianao zay fa mbola misy zavatra mamaika kely e azafady ene anao dokotera herinandrasana azafady kely ingenao commissaire mandrosoana ianao madame mialy de mipetrapetra kely azafady eny tompoko misaotra tompoko miala tsy mibetsaka aloha am'izay zavatra tsy maintsy lazaiko anao eto madame mialy fa adidiny ah aloha tsisy tsindry andriamato commissaire mety tsy ampozinao sy ho mafy aminao ihany koa nefa ny fandrenesana azy nefa tsy maintsy ambara aminao ka ny anomboantsika azy de ny fianonan'reto olonam-peo reto aloha avy eo manazava aminao ny zava-misy de zay eninao zay raha ny resaka ny vadinao rehetra no raisinao olonam-peo hatramin'izay sy ny fanazavako momba nyty raha von'olony ity madama tsy ry andriamato commissaire jauna ve miala tsy mibe dehibe ny tenako fa adidiko ny mikaroka sy misambotra ny olomeloka madama tsy mino an'izany andriamato commissaire tsy namono olona ny vadiko e ny zavatra rehetra de mamatotra azy avokoa hatramin'ny teniny aza de voatazony izy ka redirediny marary inge zany e fifandrifinjavatra fotsiny fa tsy maropototra kory miala tsiny madame mialy fa ny toen'ny ankety no anambara na maropototra na tsy ny vadinao tsy mbola vita eo akory ny famitorana mbola hakambavany azy zay raha vao sitrana somatsara mahatsiaro teny eo izy mbola hikaroka hoe izy io vehivavy voalaza fa niaraka tamin'ny tao amin'ny restaurant io zay vao ampifanatrika azy amin'ireo vavolombelona rehetra ihany ko andray rery lanitro fa inona daholo re zao zavatra mahazo anay izao ka de miala tsiny madama mahereza aloha ianao madame mialy fa tsy re commissaire tena mafy loatra ange izao za efa mba ny vavabavakery ny asitrana azy angena fa lerina ndre tamin'ny dokotera maly fa afaka herinandro sisa de ho sitrana tanteraka izy eno a fa azafady aloha madame mialy ono entopoko ianao ve de tsy mahatsikaritra zavatra fahafa mihitsy hatramin'izay tao atokantranonareo tao ka asa re commissaire tsy fantatro tsony lazao raha misy zavatra tsikarotro zao sy fantatrao fa na hoelany na hoaingana de tsy maintsy fantatro ny polisy any ane nisy an'izany vizahan'olona ny karakarainy zany ve sa tsy nolazainy anao zany ka tsy niresaka momba n'izany tamiko izy ny zavatra tsikarotro fotsiny de mody tara foana zao natao ho ao zay rehefa tsy miasy izy indraindray de mandeha mivoakany rehefa manontany azy de lazainy fa misy asa tselika ataony mety mba hoe anampony fidiram-bolana eo an-trano ony arono tamin'io andro saika andehananareo akarivotra ny tomasiny tsy tsikarotra ao mikirakira vola be ve izy misy vola aloha tany aminy satria fa raha mivolana tamin'io de lazainy koa fa hoe nahazo vola tamin'ireo asa tselika nataony farany teo izy arono miala ny talata nahafatesana andriamantomaro selaino lazaiko anao teo iny ve taizany vadinao tamin'io ka tsy hitako indray zay ambaranao momba n'izay commissaire satria izay telo mianaka tsy tao tamin'io talata alio fa tafandry tany amin'ny rahavaviko akoatran'izay tsy misy zavatra azonao ambara ve na tianao ambara madame mialy aza fa misy inona no tena mafy zao sedra mahazo azao commissaire tsy nampoziko jauna mihitsy de mbola avita mon'olona koa ve izy nefa efa maninona madame mialy efa ahoana manitsakitsaka ny vadiko commissaire manitsakitsaka anao ianoa efa ela ve zany madame mialy voaingana raha mifalalako azy ka ahoana ny nalalanao an'izany ary ka taratasy sendra hitako tao anaty posiny ty amiko te mihitsy zao le izy azoko jerena ve na vakinao amiko sao misy zavatra mampanahy ahy mantsy zafady indrindra azonao jerena fa tsy maninona ka azafady hoe tsy mbola fantatrao sy hitanao mihitsy zany ity olony ity aloha tsy mbola hitako sy tsy fantatro mihitsy commissaire tao ao zay de miantso ny telefona foanany jaune izy na fotoana tsy tokony anaovana an'izany aza de tamin'ny afako maly izy zao nisy ny antso farany vehivavy ve le ny antso sa ie vehivavy
feombehivavy le izy de za aloha mihitsy fa le olona nanoratra nyity taratasy ity ihany ny antso azy io satria vao nandreny feoko namaly azy izy de nitapahany avy hatrany le telefona ka nanantena mantsy izy fa nivadinao no ndray sy amaly azy ko zany mihitsy tsy mba misaraka mijaona mantsy io telefona io sambany zao izy narary zao vao niala teny aminy izy io aisa toy ny hoe Simone mitombona ve ny ahako hatr'izay ono madame miala zafady ento azoko tazonoma vetivety ty taratasy ty averiko aminao rehefa vita ny lako azy misy zavatra tiako amarinina mantsika tsy maninona ndray madoko amsera zao no izy madama ento tena mangoraka de mangoraka anao sy malahelo mafy nireo zanako mihitsy any efa tsy hitako zay azo atao fa de ny mankairanao no antsisa azoko ambara loatra mizao ka misotranao monsieur le commissaire mangidy nefa atao ahoana moa ireo zanakao jerena sy tsinjoviny eny commissaire ka izay no izy fa de mahazo mandeha mody amizay ary ianao madama eny ary tompoko veloma ary ianao andray matoko commissaire veloma madama Andriamato Ranard John ny arivan'ny 7 20 ary 9 jona de nisy nahatsikahatra ny nanarahanao maso mangina sy nitsongonao dian'Andriamato Rasoloniana Marcelin isaky ny avy miasa. Nisy mahafahafolo ny volana Jolay teo de nisy nahita koa ny diranareo ny hôtely restaurant tao ambadiky ny orinasa Mandrosoa ny asany io zany de ianao sy izy zany ary Ramatokely Simone. Nisy nahareny resakareo telo tao de ny momba ny karakaranao taratasy pasiporo hoentin'Andriamato Marcelin iampita ranomasina ka i Ramatokely Simone no nampifankahalalana tamin'izany. Ny aliny talata fa 14 Jolay nahafatesany de nisy nahita koa ny voanao ny tranony tamin'ny 7 alina latsaka 10 ny vimbina valizy kely maintimainty teny an-tananao ianao ary nanao solomaso mainty ny tsaitsaika nanara-drindrina mandrapatonga teny amin'ny kion-dalana andefana teo de mbola nisy nahita ihany ny sakananao taksi andeha ody manginy fotsiny ireo resaka noraisina olona-peo rehetra tao anaty delira tany amin'ny hôpitaly izay mitantara ny zava-miseho sy nataonao rehetra ireo ambombola mbola nafeninao tsara tao an-tranonareo tao anaty tio ara-miafina ihany koa noho izany rehetra zany sy rehefa natao ny fifanatrehana tamin'ireo vavolombelona ary ny fanamariana rehetra ihany koa de mitahana sy manameloka anao namonina faty an'Andriamato Rasoloniana Marcelin tamin'ny fanakendanao azy tao an-tranony ary manolotra anao eo anatrehany fitsarana mitananao ihany koa nangalatra ny volany 9 atsy azy tamin'ny fotoana io ihany rehefa avy namono azy ianao izao tety dratsy alatra sy von'olona izao moa de niraisanao tsombakomba tamin'Andriamato Rasoloary Malala Simone sakaizanao izay sady mpiara-miasa amin'Andriamato Rasoloniana Marcelin ihany koa no sakaizany teo aloha. Rasoloniana Marcelin nefa de tsy nahafantatra ny fiarahanareo velively satria nofitahanareo tamin'ny hoe mpiavany anareo sy Ramatokely Simone mba entinareo androbana sy anjonoana azy amin'ny tetika efa voaomana. Koa eto anatrehan'ny lalàna sy reto vavolombelona ary de mbola mamerina manontany farany aho. Ekenao sa tsy ekenao ny fanamelohana anao? Ekeko commissaire. Miaiky ireo zavatra rehetra voalaza eto ve ianao fa nataonao reo? Miaiky Andriamato commissaire. John tsy fa ina loatra natonga nanao an'izao John fitiavam-bola ve sa sitrapontsy voafetra sa tsy fahaizana miafy andray mpitehanao tao anatin'ny fotoana fofotsy fiainantsika ary John no avindreo ankizy mialy tsiry John tsy nampoziko ianao mialy za efa mba faly riva sitrany ianao kinanjo afaka amin'ny varavaran'ny hôpitaly de hiditra amin'ny varavaran'ny fonja indray andray rery lanitro tena mafy mafaitra amiko zao mafaitra tena mafaitra. Ny farana teo ary ilay tantara indray miseho nosoratany razanabary voankilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Mafaitra. Lanto sy liva niaraka tamin'ny Bruno, Arsène, Arliva ary Rakoto no nanome aina ny tantara.
tovy razana mamonjy no nandray feo anjary liva no nanatotosy